Raha malalina fa ny fikambanana religiozy eto amintsika dia manao asa soa hatrany ho fanampiana ireo mpiara-belona indrindra ireo olona sahirana ara-pivelomana. Anisan'izany ary ireto religiozy telo izay miasa eny amin'ny fokontany Anjomakely ao anatin'ny commune Bongatsara. Religiozy telo miravavy ihany mpikambana ao amin'ny Saint-Anne eny malaza Tanjombato no mitantana sy miandraikitra ny foibe ny sahana fampianarana mamaky teny sy manoratra ary koa ady amin'ny fahabadona ka miorina ety Anjomakely, commune Bongatsara, district-n'Antananarivo Atsimondrano ny foibe toerany. Tsikaritra izy ireo fa sakana lehibe ho an'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny toe-karena ny akamaroan'ireo ankizy sy olon-dehibe tsy mbola mahay mamaky teny sy manoratra ety amin'ny district-ny Atsimondrano koa nandray fanapahan-kevitra ireto religiozy ireto anangana foto-drafitr'asa andraisana ireo olona ireo ampianarana sy anabeazana azy ireo. Noho ny fangatan'izy ireo dia niditra antsehatra nitondra ny anjara birikiny amin'izany fanorenana foto-drafitr'asa izany ny groupe Bertin izay miorina ety Atsimondrano. Diso fantatra loatra amin'ny asa sosialy fanasoavam-bahoaka fanaony rahateo moa ny groupe Bertin ka dia tsy nisalasala izy ireo nanolotra ny akora hoety manorina ny trano toy ny biriky, simenitra sy ny sisa. Mitondra fanazavana Andriamatoa Bertin Randriamiaingo. Ny groupe Bertin izay efa fantatra zany amin'ny ataoko hoe fifanampiana eo amin'ny sehatra sosialy rehetra dia misy andro masera zany eto tonga mba nangataka tamin'ny groupe Bertin izay ataoko hoe entina nasoavana ny mponina ety amin'ny manodidina rehefa ratsy zay dia mba mitondra ny anjara biriky zany ny groupe Bertin entina hanorenana nyity trano ity mba ahafahan'ny zareo manao asa sosialy aoriana kely eo ny fanatsarana sy fanabeazana amin'ny atao hoe tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra izay mba tanjona zareo sy tiany volavolaina zany ao amin'ity sehatra sosialy izay ataony ety Amboanjo be ety amin'ny commune Bongatsara zany. Mariako etona fa mitondra anjara biriky izahay dia zay kely vita ny groupe Bertin no entina anombohana an'izany eto moa izahay raha miaraka amin'ny fitonam-panjakana izay manohana an'izany hatrany ny groupe Bertin dia etika zany zao ahafahana manaikitra ny maro mba ahafahana mijery lavitra amin'ny fifanampiana toy izao satria ny zaza malagasy tokoa izay betsaka mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra na ny lehibe ary ilainy zany totosany ady fototra ary efitrano andraisana ireo ankizy sy olon-dehibe hianatra mamaky teny sy manoratra aloha izany no ahorona koa satria ny tao-trano tsy efa nirery dia mangataka fanampiana avy amin'ny malala-tanana ireto religiozy ireto amin'izao asa fanasoavana ataon'izao araka ny antsoavo ataon'ny masera Ramananjanahary Arlette. Dia manentana antsika rehetra ary mavesatra antsika hanome tanana andresa malala-tanana rehetra na olon-tsotra na fikambanana na zavatra ataonareo na vola na sahala amin'izany dia raisinay an-tanandroa ho fanorenana amin'ity tetikasa izay ataonay ity hanabeazana ny zana-bahoaka eto amin'ity faritra ity satria ny fanabeazana tokoa no atoko fampandrosoana. Ankasitrahany araka izany izay fanohanana sy fanampiana avy amin'ny tsara sitrapo rehetra. Zay ny masaka azo natolotra ry mpijery ajaina tamin'ity takariva ity soaranay teto amin'ny fahitalavitra matevenoana anjoy hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovao antsika mame fotoananao ny sampana fampalalam-baovao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.